ankasitrana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy dia tonga soa indray atao anatin'ny mifandaharana ara-maro izao amin'izao takariva izao andao ianao asainay anaraka hatramin'ny farany ankafisa. Misy fiainana iray izay diavina dia ilay fiainana iray tsy mba fantatra. Miova fotoko, miova saina, miova izao rehetra satria olomaova. Miova fotoko, miova saina, miova izao rehetra satria olombaova. Miraisa fo, miraisa sa, miraisa sa. Araka ny hira naroso antsika teo ny groupe fefy indray solotena moa zany farany fefy rehetra no avy eto fenofeno plateau izay ahitana ny pasteur Michel flou national ny fefy sy ipeno izay flou lefitra miarabana amin'ny rahalahy indray atonga so eto mifandaharana ara-maroseo. Miaraba to dia miaraba ny mpanolotra ny fandarana, miaraba ihany koa technicien, miaraba antsika rehetra mpanaraka amin'ny ara-maroseo. Tsy izovina mpanaraka amin'ny fandarana intsony nareo mino satria efa nisy fotoana teto foana tamin'ny herintaona izy izay raha tsy diso inona indray ny vaovao entiny izany groupe fefy izany satria mino fa manakambara manakolazaina be dia be ianareo matotonga eto amin'ny fandaharana. Miaraba ny Sylviano ny voalohany indrindra dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ara-maroseo any tokantrano rehetra hatrany ampitan-dranomasina. Miaraba antsika rehetra ny fanontaniana napetraky Sylvia teo dia hoe aiza ho aiza indray ny hetsika manaraka be dia be tokoa ny hetsika manaraka amin'ny ity tapataona faharoa ity satria ny embolana voalohany ny lasa izay efa nitetezan'ny fifaritra maro ny isan-kalahady dia ny hetsika manaraka moa zany dia ny akaiky indrindra ny amin'ny sabotsy ho avy izao sabotsy 7 Jolay ao amin'ny plaza Beflo miaraka amin'ny fify zany amin'ny 3 ratolakandro dia ny aorinan'izay mbola mitantaraina daholo be dia be mihetsika izay mitantaraina. Tamin'ny herintaona nareo hoy ateo nanana hetsika maromaro izay natao inona izy iny raha tsy diso ape pasteur? Ny hetsika natao tamin'ny herintaona dia hetsika ho an'ny jobily faha-telopolo taona ny fefy. Jobily faha-telopolo taona ny fefy iny dia misaotra an'Andriamanitra efa vita soma tsara zany ny jobily ary tratra ny tanjona tamin'ny hoe nananganana ny tsangam-bato dia azo ny tany isorana antsika rehetrarehetra izay niara-niasa tamin'ny fefy nanoana ny fefy. Izay ny tamin'ny taona 2014 na vita ezaka na vita dingana lehibe ny fefy 2014 tsika izao efa misasaka ny taona inona ny efa vita tao anatin'izay tapataona voalohany izay ary inona ny mbola hoe ketriketrehana ho ataon'izany fefy izany indray ary. Ny vita tao anatin'izay tapataona voalohany izay dia tsy mitsahatra moa ny fitoriana ny filazantsara satria ny fefy dia mitoro ny filazantsara hatrany ambanivohitra lavitra rehetrarehetra any mampahery ny olona, mampivavaka ny olona, mitaona ny olona ho any amin'ny Jesosy izay ny tena marina ao anatin'izay ny tapataona manaraka raha hoarositsika avy hatrany dia ao zany aloha ny amin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny plaza ny concert lehibe ho ataon'ny fefy iarahana amin'ny pasteur Sasa zany Vatsilava Union ary aorianan'izay dia isy ny androm-bokatra lehibe fanateram-bokatra ho an'ny fefy
any amin'ny 20 ny volana oktobra, dia 20 telo amby roapolo efatra amby roapolo oktobra. Ity indray zany novembre azafady. Ity indray zany dia ho an'ny fefy iray manontolo mihitsy. Ny antsoiko hoe fefy iray manontolo zany dia ny fefy nasionaly. Ireo fefy rehetra manerana ny Madagasikara zany dia anao ny zaikabe any Toamasina ny 20 telo amby roapolo efatra amby roapolo novembre, ary aorian'izay moa ny 13 desambra ny krismasy ho an'ny fiandrasana ny Noely. Fanampin'izay dia misy ny tafika masina lehibe izay mitaterahana ohatrany fanao isa-taona ihany. Izy io dia ataony 20 septembre hatramin'ny 6 octobre, zany hoe eo amin'ny 17 andro 18 andro eo ny fefy Sylvia dia manatanteraka tafika masina lehibe foana isa-taona. Ie, isentikely indray aloha sika amin'ny alalan'ity raray ny fefy ity dia rehefa avy eo tsika miverina eto amin'ny fandarana raha maro sy ao an-trano. Zawaisilai hasambarana fatotsimbana ita fiadanampo aiza ihany zato fiadanana fahoriana sy fijaliana bety. Famidrampo fatotsimbana ita fiainana aiza ihany zato fitsarana fa adiady sy kidrakidrano ety. Eny ary satria tokoa moa ny fefy efa manana n'izany hoe flou national zany mazava ho azy fa dia manerana nosy ahitana nyity sampana fefy ity avokoa. Azo ampifantarina ampijery hoe firy eo ny isan'ny ampikambana ny fefy amin'izao fotoana izao. Raha ny fefy nasionaly tena marina moa fefy international zany marina satria misy anakefatra zao any Frantsa dia misy aty La Réunion zay zao no misandrahaka. Dia ny eto Madagasikara moa zany efa eo amin'ny fiangonana fitandremana 7-30 no misy ny sampana fefy any anatin'ny fiangonana rehetrarehetra any. Izay mampatonga hoe misy ny fefy foibe zany izay tariako. Dia reo dia saika mitovitovy ny aktivité ho atao dia ny fitoriana ny filazantsara moa no tena antom-pisiny zany fefy zany amin'ny ankapobeny. Zany hoe raha anao zaikabe zany zay zao dia mpizaika hatrany amin'ny 700 na hatrany amin'ny 700 na hatrany amin'ny 3,000 no andrasana ao anatin'ilay zaikabe ho tanterana amin'ny 12 novembre any Toamasina. Sarotsarotra ihany zay tondra olona 3,000 zay ao anatin'izay fa dia ezahana ho alamina moa le izy. Ie,
misy ihany koa ny fefy rehefa le manao mitety faritra inona kay ny hetsika karazana hetsika izay ataonareo rehefa le mandeha mitetitety faritra zay nareo maromaro ihany ny toerana zay efa nandehananareo teo tafika masina lehibe zany resana tafika masina lehibe fanao ny fefy isataona tany aloha izy io miankina amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat zay mifarana dia aorinan'izay dia tonga dia mandeha ny fefy zao moa fa niova tamin'ny PSE dia niova tsikelikely koa ny fandehany fanaovana ny tafika masina dia fa any ho any amin'ny faraparan'ny volana septambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana oktobra izy fanao isataona io rehefa mandeha zany zay dia tena manao asa sosialy aloha misy ny fanampiana ny olona sahirana amin'ny alalany fizarana ny akanjo dia eo ihany koa ny fizarana kilalao an'ny ankizy fa ny tena zava-dehibe dia ny fitoriana ny filazantsara fampahirezana ary misy manana famezam-pahasoavana manao porte-à-porte zany hoe mitety varavarana fa izay indray misy ihany fotoana nandalovana amin'izany fa ny tena nanavarana famezam-pahasoavana manokana dia tena le mifanatrika tetatety angambany anay zany marina mifanatrika mivantana amin'ny olona mihitsy hoe inona ny olanao dia ohatra zao Jesosy mivaolana dia tia no fanoloana azy dia tsy vitan'izay fa tsy maintsy mifandray ihany amin'ny fifandraisana hoe nanao ahoana zay ianao na dia efa tonga ty lavitra ty ary zay dia manao ahoana ianao zay zao indray ny toromarika ty indray ny fampahirezana eny ary isaorana be dehibe nareo ny vahiny teto amin'ny fandaharana Ramarseau tena omeko anareo nga manteny hoentana hafatra sy amaranana n'izay resaka ny fanaovantsika teto izay fanompena aloha ny voalohanteny dia misaotra betsaka anareo eto amin'ny Ramarseau izay nandray anay satria dia tena mahafinaritra ny fandaharana nirariana isoa dia mba ho lasa lavitra ty émission ty mba irin'olona tokoa hoe mahafinaritra mihitsy zany émission anareo zany faharoa manaraka an'izay azadiny ny fotoanantsika fa amin'ny sabotsy ho avy zao sabotsy 27 jolay ho avy zao ao amin'ny plaza Befiloha miaraka amin'ny fefy hira 520 any no man'ny fefy ho anareo amin'io dia tsara ny tonga aloha satria 570 eo ilay seza ao misaotra ny fandaharana Ramarseau misaotra ny Sylvia Mpanolotra misaotra ny technicien rehetrarehetra ihany koa nandray anay teto ary dia mirary zay mba ho lasa lavitra tokoa toy ny fandaharana tony indrindra fa ao anatin'ny fivahampenitra goavana zay lalovana amin'izao fotoana izao dia ny teny fara moa zany dia aza dino zany ny amin'ny sabotsy ho avy zao fa ho an'ny fefy rehetra kosa zay mandre any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia efa miomantsika amin'ny zagabe tanterana ny 20 telo 24 novambra ho an'ny Tomasina dia ny fepetra rehetrarehetra sy ny zavatra tokony ataontsika dia efa azontsika raisina ao amin'ny espace fefy ny manomboka ny izao zany ny taratasy rehetra afantarantsika ny hoe inavy ny tokony atao ao anatin'izay dia makasitraka tompoko tamin'ny fandraisana dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. eny ary ny farana hatreo indray ny fandaharantsika isaorana be dehibe tsika rehetrarehetra tany tokantrano tany izay nanaraka ny jeretra amin'ny farany dia isaorana ihany koa ireo teknisianina sy ireo mpiara-miasa rehetra dia tsy ana ihany koa ny tsy isaotra andreo vahiny ny mpikarakara ny taovolo sy ny tarehy ny koafisetra ery Ambatomainty ety am-pamaranana dia tiana ihany koa ny mampafantatra anareo sahady fa dia isy fiovana tsy ho ela ty fandaharantsika ty zany fiovana izany dia hoentina natsara ny fandaharana trano mazava ho azy koa dia mametoky anareo zay fa mbola ifakahiteto indray tsika amin'ny herin'ny toy izao mandra-piresaka indray ary